mpiasa sy mpandrarano université sy voalohany fanjakana ny karama ahafana ny hetsika fitakiana. Fananganana OGM vaovao tsy azo ekena ny fitsabana sy amboletra ataon'ny ministera ny serasera. Mponina Morondava mitakina ny esorana ny olom-boatendry rehetra. Akasitrako hatrany ianao manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao Tany Alatsinainy fa efatra ny volana Oktobra ny taona 2024 izao manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araky ny efa fanarahantsika tao anatin'ny lohateny-baovao teo ihany dia anisan'ny vaovao ny songadana ho an'ny androanty ny hetsika fanairana ho an'ny fanjakana androany nataony avy eo anivon'ny PAT na ny mpiasa sy ny mpandrara eny amin'ny université n'Ankatso. Nambaran'izy ireo tamin'izany moa fa tsy ekena intsony ny fanohitohinana sy ny fanitsakitsahana ny zoma olona ataon'ny fitondrana ankehitriny. Charmano Menjanahary sy Tahiry Niaina ary no teny an-toerana. Toy izao ny zavatra nitranga teny anivon'ny université n'Ankatso nanomboka tamin'ny sivora maraina teo ny rindrina tanteraka ny vavahady mazava ny soratra nipetraka teo anoloana mitokona ny mpiasa ny paty na ny mpiasa sy ny mpandrara eny anivon'ny université Antananarivo. Tsy azo nidirana ny faritry ny université eny fa rampianatra aza ny tao anatiny ny lazana fa mitokona ny mpiasa sy ny mpandrara. Orakoraka nadritra ity fotoana ity ny hoe avoay ara-dalàna ny karamanay ry fanjakana. Raha ny fantatra mantsy dia mbola tsy nandray karama volana septambra izy ireo hatramin'izao ankoatra ny tamby karama. Dia tapitra tamin'ny zoma teo ny 27 ora namenay ny tompon'andraikitra rehetra mahakasika ny tsy fahazonay karama. Dia nanapa-kevitra izay fa manomboka androany dia misy ny grève générale ho an'ny mpandraran'ny université Antananarivo. Ny karama takinay dia ny karama septambra satria tsika izao efa 4 oktobra mbola tsy nandray karama oktobra septambra izay hatramin'izao. Manomboka androany izay dia hanakatso ny fandrarahana ety amin'ny université rehetra mihitsy na mikasika fampianarana io na mikasika ny asana birao. Zay zany hetsika ho ataonay. Nisan'ny mpiasa ety amin'ny université Antananarivo dia misa 420 satria zany vahaolana omendrareo dia ohatrany hoe mihetsika izay dia fanampenam-bava kely ray volana dia janona ndray iny. Fa ity zany tena tsy janona zay raha tsy vahaolana maharitra omen'ny fanjakana no azonay. Mpampianatra sy ny mpiasa sy ny mpianatra dia tokotelo mamasan'andro reo mifampi-comprendre zany reo raha ny olana ity satria olana iraisany ity raha marary ny mpandrara marary ny mpampianatra marary koa ny mpianatra. Zay zany no fandehany. Hatreto aloha zany dia tena tsy hanao service minimum izahay. Zay aloha zany dia mazava. Tsapa hoy ireto mpiasa sy mpandrara ny université Antananarivo ireto fa ataon'ny fanjakana kilabao izy ireo. Ny zo fototra maha-olona mihitsy no voahitsakitsaka na dia efa nisy aza ny antso fanairana momba izao zava-misy izao. Ny université Antananarivo hatramintsika miresaka zao amin'ny volana oktobra zao mbola tsy nahazo subvention mahakasika ny karama fa ny université foana no nizakan'ny fandoavana karamanay nandritran'izay 7 volana izay. Dia ankehitriny zany efa tapitra tanteraka ny fonds propre amin'ny université Antananarivo tsy afaka mandoa karama intsony izy dia izay anisan'ny hoe mahatonga an'ilay karamanay tara. Mba olombelona toanareo daholo zay marary rehefa tsy mihinan-kanina tsy mandeha mianatra voaroka amin'ny trano finenana dia mba vao haingana ny olana amin'ny karamanay fa tena mijaly izahay. Tsara ho mariny fa voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika faha-efatra izay nosoratan'izao fitondran'izao tamin'ny taona 2024 eo amin'ny andininy 720 fa ny olom-pirenena tsirairay dia mananjo andray valika sasarana mifandanja amin'ny asa ataony izay ahafahany miantoka azy ny ankohonany fiainana araka ny famendrehana maha-olona. Izao zava-misy izao ihany koa no amaritana ny fampanantenana pokaty ataon'ny RAJOELINA amin'ny vahoaka malagasy fa anangana université isamparitra ny tenany kanefa neo aza tsy voakarakara. Anao ahoana no avy ny firenena raha ny fanabeazana sy ny mpisehatra aminy no iaran-javatra toy izao. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga mpiarahamonina kosa indray dia nitrangana trano goavana tao amin'ny fokontany TANANKIDY tao MANAKARA ny farany herinandro LASA teo. Trano misy 520 no fantatra fa levon'ny afo tanteraka ka tsy nisy niraisina mihitsy ny trambony no ny amafy ny frehatry ny afo. Fangisa Vaovao MBs MANAKARA.
Nitrangana aintragno Antsiravina indray ny teto an-tampon-tanànan'ny Manakara ny Sabosy 2 Oktobra lasa teo. Tokantragno misy 5 no leviny gn'afo tao agnatiny 5 minitra monja tao amin'ny tanàna Nanganjavidy, Fokontany, Tanankidy eto an-tampon-tanànan'ny Manakara. Tampoka loatra ity firetana ity ka tsy nisy entana na de raika aza azon'ireo mponina izay mahitragno. Vokatry ny aintany sy ny fifofofon-drivotra be loatra no tena antony sy nahafehezana ny afo ary indrindra ihany koa ny tsy fanagnan'ny tanànan'ny Manakara mpamonjy voina. Ankoatr'izay dia eo ihany koa ny fahateren'ny tanàna izay zara raha misy elanelana 2 metatra akory ny tragno izay vita amin'ny akora eto an-toerana toy ny raty sy ny falafa izay tena mora mirehetra raha vao azon'ny afo. Araka ny vaovao voarainay trany dia niainga tamina tragnona ramatoa iray izay nahandro kazana mangahazo atao mofo barazy noho ny poiran'ny afo. Ka ity farany dia nanasa vilagny tao ambadiky ny tragnony ka tsy fantatra marina izay natonga amin'ny firetana tao dia izao nandoro sitradrano ny tragno magnodidina izao. Mila mitandrina sy mailo araka izany isika mponina gn'amin'ny fagnaraha-maso ny afo ao an-tokantragno mba hisoroana ny trangan-javatra tahaka izao. Anaraka ny vaovao tapatapany kosa indray arsika eo amin'izay lafim-baovao izay an-trano dia nitrangana aintrano ihany koa ny farany herinandro teo teny nanisana adiny mpivady no fantatra fa nahatonga ny fiatombohan'ny afo. Raha ny vaovao an-trano dia ilay lehilahy no nandoro ny trano fonenany izay tsy azy fa trano nirafozany. Nihitatra nefa ny afo ka nandoro ny trano efa nila taminy teo. Voafehy ihany ny afo rehefa niara-nisa lahy sy niara-nientana andrehetra. Ny mpamonjy voina raha teo tonga ara-potoana teny an-toerana. Ny andro ny ihany dia efa nalefa teny amin'ny BC anosy ilay lehilahy. Tsy nanaiky kosa moa ny rafozany sy ny tompon'ny trano ny efa nila taminy fa nitory ity lehilahy izay ambarany izy ireo fa nihinana tao izany fandoroana trano izany. Nanaitra ny mponina teny amin'ny manodidina nambohy manambola ity tranga hafahafa niseho manamorona ny ranon'ny QPD. Raha ny vaovao dia misy rano poizina izay avy amin'ny orinasa tsy lavitra eny an-toerana. Efa ho herinandro no mandraraka izany izy ireo. Maty sy maitso kelikely vokatra izany ny zava-maniry ilatsahany. Manaitra ary miantso ny tompon'andraikitra maefa ijery akaiky ity tranga ity moa izy ireo. Ny vaovaon'ny fifamoivoizana kosa indray dia nisehoana loza amin'ny fifamoivoizana Matsiravina teny Andraharo ho Malalady Dolakandro. Mpivarotra voanjo mandehandeha ny ampita arabe noho ny foan'ny fiara fitateram-bahoaka teny an-toerana araka ny nambarany nanatry maso dia nifanenjika tamin'ny zotra 114 iray hafa ity fiara nahavandozy ity ka raha iny izy andeha hisongona ilay fiara iray no ny ampita ilay mpivarotra voanjo ka maty tsy tradrano izay efa tsy vita ny efa voadona fa mbola voakasika ilay kodiarany ilay 114 ihany koa ny lohany. Tsena maro kosa indray, tsena maromaro manamorona ny lalana bypass kosa noho ny esorina sy voahala tamin'ny toerany ny maraina teo. Tompon'andraikitra ao amin'ny commune sy ny mpitandro ny filaminana no niroso tamin'izany fandravana izany. Araka ny fanazavana dia tsy ara-dalàna ireto tsena ireto ka antony nanesorana azy ireo tamin'ny toerany. Sy mbola fantatra kosa ny amin'ny hoe aiza no amondrana ireto mpivarotra no esorina ireto. Eo amin'ny vaovaon'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety kosa indray ary dia tafatsangana ny cellule de crise ho fiarovana ny mpanao gazety amin'ny asany manoloana ny gaboraraka sy ny fioharam-pefy ataon'ny ministera ny serasera ankehitriny makasika indrindra ny fanaovana amboletra sy ny tsiaradrariny ny fifidianana biroan'ny olavitra amin'izao fotoana izao. Andoha miaradiana tokatra marolahy. Maro loatra ireo fanjikan-dalàna ataon'ny ministera ny serasera ka manitsakitsaka tanteraka ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Hita taratra izany tamin'ny tsy nafanana natontosa tamin'ny antsakany sy andavany ny fifidianana ny biroan'ny olavitry ny mpanao gazety ny taona 17 ary izao mbola mitohy mandraka ankehitriny izao amin'ny fitsabahana sy ny fanaovana tery-vaimanta ny fifidianana ny biroan'ny olavitra ka manome vahany ity ministera ity ifeny OJM ajoriny. Tranga izay mamotsika tanteraka ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Manoloana izany indrindra nisy ny fanambarana nataony mpanao gazety. Izahay mpanao gazety dia mahita fa mitohy ary miamafy ny fisandohana andraikitra ataon'ny ministera ny serasera amin'ny lafiny amin'ny asany ho lavitry ny mpanao gazety. Mampiditra andinin-dalàna tsy araka ny tokony ho izy ao anatin'ny code de la communication ny andininy faha 55 bis nouveau amin'ny lalàna 2020-006 izay manilika ny mpanao gazety tsy hisitraka ny zo hirotsaka ho fidina non inclusive
ka manomevahana ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera irery ife ny OGM hajorina tsy miafana intsony ikajikajy politika ataondra matongo ministra ny serasera ampandaniny ny candidat tokany avy aminy ary indrindra amin'ny tena ny asa fanaovan-gazety fanaininy sy nampahafantarina ara-potoana ny fitsipika sy ny fepetra ahafahana mirotsaka ho fidina eo anivon'ny olafitra isan'izany ny tsy fampahafantarina ny fiantsona firotsahana fa avy hatrany dia ny daty fikatona ny fametrahana ny antota taratasy firotsahana sy ny fampelezan-kevitra no nampitaina ny fanaovana tompotrano miono ny mpanao gazety amin'ny pitsopitsony momba ny fanatotosana ny fifidianana misy ny fanaovana apimamba sy fanararota-pahefana atao amin'ny orinasa fanaovan-gazety toy ny fitoriana ny orinasa la gazette de la grande île ireo tranga ireo dia manamarika fa tsy aradrariny ny fifidianana biraon'ny olafitra izay tereko masaka amin'izao fotoana izao tsy ho tombotsoan'ny mpanao gazety no nandrotsahana ireo olona narotsany anaty lista iray ho candidat tokany fa ho tombontsoa manokany ministra tsy ananana hery tsy anana hery ampivondrona ireo mpikambany olafitra vaovao ireo fa ampisaraka azy ary azo antoka fa amotika tanteraka ny asa fanaovan-gazety voagery zany mpanao gazety miasa eo anivon'ny orinasa-panjakany noho izany tsy azo ekena io fifidianana kasay ny ministera atao botolo io ka takina ny anafoanana izany tsy misy atakandro miantso ny ministera tsy hisalova tsy hiditra amin'ny asa izay amin'ny rafitra izay aro ny zonay amin'ny asanay sy ny andraikitra sahanin'izany manohana ary mirahina amin'ny la gazette de la grande île izay notoriny ny ministra ny serasera mivady mitaky ny famerenana ny fahalalahany ny mpiasan'ny aino aman-jery fanjakana tafatsangana nanomboka homaly eo ihany koa ny cellule de crise ho fiarovana ny mpanao gazety amin'ny asany iady tsy hanohitra ny fividianana izay kasain'ny ministera ho tanterahana ambolety io anomboka avy hatrany ny hetsika ho tanterahany cellule de crise raha toka mbola miziriziry anatanteraka io fividianana io ny ministera antsona anatevin-daharana ao anatin'ity cellule de crise ity avokoa moa ny mpanao gazety rehetra tsy ankanavaka izay mahatsiaro fa mila arovana sy tandrovana ny asy ny asa fanaovan-gazety eo amin'ny sehatry ny fiarina kosa indray ary dia maro ny olana sedray ny mpandrara amin'ny sehatry ny lavanila eto Madagasikara amin'izao fotoana izao makasika izay indrindra dia mpandrara avy any MANAKARA no mitondra ny fitarainany sy ny fanazavana ato anatin'ity fanadiadiany ando miaratiana sy Mathieu Prince ity isan'ireo lalam-piarina tena lasibatra hatramin'ny sy ny valanaretina covid-19 ny sehatry ny lavanila miaina anaty fahasahiranana tanteraka raka izany ireo mpisehatra rehetra voakasika manoloana ny vidiny izay tsy mitsahatra amin'ny totongana manampitrotraka izany ihany koa ny fitangany hetra alohan'ireo mpandrara raha ny fanazavana tena misy impact be fa miezaka any zay misadapta amin'le prix dia voatery tsy maintsy mifidy amin'izay prix misy eo mora ny fidianana raha mahita fa tena mampalahelo le tatrano dia vidiny tsy afa-manoatra koa zay satria misy mora koa ny andraisan'ny mpanondrana azy dia tsy maintsy mataonay zany zay minimum hoe atretiny azonay fidianana zay ny azonay atao misy mora be zao tsy afaka mividy lafo mihitsy zay satria zay mamaro sa mora amin'izao hatreto le izy tsy appliqué fa samy manana prix manomboka tany anaty vanille asana vanille vert le izy tsy appliqué dia so indray ny vanille préparé tsy appliqué le prix hatreto eo amin'le resaka restaurant somary lafo noty mbola tsy nahazo satria tsy haiko hoe mitovy amin'le taloha ve izy amin'izao mora zao sa misy rectification satria raha taloha izy zay ohatrany 3500 ariary par kilo izy zay fa tsy diso fa tamin'ity zany mbola tsisy noty vaovao fianakaviana maro no mivelona amin'ny lalam-piarina lavanila eto amintsika ankoatrany any amin'ny faritra avaratry ny Nosiny izay tena ahitana betsaka izany isan'ireo faritra mamokatra lavanila ihany koa any amin'ny faritra tsy Atsinanany toy ny eo amin'ny MANAKARA manana ny maizy azy ary azo lazaina fa tsara ny kalitao ny vokatra ao an-toerana raha ny fanazavan'ny mpandrara iray misehatra amin'ny lalam-piarina lavanila misy raha teo ny fampiofanana imena ireo tantsa mpamokatra mba azona izany vokatra izany
eo amin'ny pejiny maresaka iray sampirenena dia fiaramanidina iray no ianjera tany akaiky ny Milan ho Malalahady olona 7 no maty niaraka tamin'ilay mpanamory nisokatra ny fanadihadiana mahakasika ny natonga ny loza ando miaratina tokatra marolahy. Un avion de tourisme s'est écrasé dimanche. Fiaramanidina iray Pilatus PC12 fiaramanidina manokana mpitondra mpizantany na irony avion de tourisme irony nikasa azo any Olbia any Sardiniany no nianjera minitra vitsy tao aorian'ny niangany atao amin'ny serana mpiaramanidiny Linat any avaratra Italia omaly alahady atoandro tokony ho tamin'iray ora tanoany raha ny vaovao dia tao amin'ny tanànan'ny San Donato Milanese tanàna iray atsimo atsinana ny renivohitry Lombarda no nianjarany ity fiaramanidina ity ary nifatratra tamin'ny trano lehibe iray izay eo andalam-panamboarana potika tanteraka ilay trano sy ilay fiaramanidina vokany olona 7 tao anatiny niaraka tamin'ny mpanamory no fantatra fa maty raha ny vaovao hatrany dia isan'ireo namony ainy nandritra ity loza ity ny vadin'ilay mpanamory sy ny zanany ary zazakely iray raha nambaran'ireo vavolombelona dia efa nirehitra talohany anjerana ity fiaramanidina ity nidina teny an-toerana nitrangan'ny loza avy hatrany moa ireo tompona ndraiky mpanjakana tao an-toerana toy ny ben'ny tanàna ny Milan sy ireo mpiara-miasa aminy misokatra ny fanadihadiana mahakasika ny nahatonga ny loza ka ny eo anivon'ny Agence nationale de sécurité aérienne no mandray an-tananjany raha ny fantatra moa dia ireny karazana fiaramanidina misy motera tokana ny fiaramanidina Pilatus PC12 izay ampiasaina hitondra entana na ihany koa hitondrana mpandeha tsy mihoatra ny 9. Nitondra fanazavana fohifohy mahakasika ny zava-misy sy iaina ny mponao morondava androany ny filoha lefitra ny RMDM avy ao Toliary nambarany fa voampirofo amin'ny zava-misy iainan'izy ireo ny filan-kevitra izay nivoaka nandritra ny kongresy izay natao tany morondava iny Ramano Menjanahary tahiriny aina nampiavaka ny fididiam-paritra sy ny fanaovana tatitra izay natao ny RMDM tany morondava ny fahasahin'ireo mponina nanotrina azy ireo sy namotsipotsitra ny tena zava-misy marina ao antoerana mampiavaka any morondava ny sehitry ny fizahantany sy ny famokarany ary ny fiompiana omby tsapa nefa izany nandritra ny faikevitra izay nivoaka tao anatin'ny kongresy izay natao fasahirana avokoa ireo mponina misehatra amin'izany raha tsy ahivina dia isan'ny takin'ireo mponina ao morondava ny fanesorana ireo olomboteny rehetra ao antoerana any menabiana ndrenesako an'izany tany mifaritra hafa mba gouverneur ny azy no esoriny fa tao menabe dia ny olomboteny rehetra dia esorina ao menabe hoanareo mpitondra fanjakana fohy be afatra zany raha tsy mandray fepetra ianareo manoloana an'izany zavatra zany ka raha misy zavatra mitranga ny menabe tompona ndraikitra ianareo satria tsy niaino ny fitaraina sy ny feon'ny vahoaka malagasy ny mpandraharaha any amin'ny faritra iny mitsoka daholo noho ny afitsoko n'ilay mpitondra fanjakana tsy ny dahalo rery any tena manamporitra ny olona agny fa tena mampaonena sy gaga ry zareo raha ohatra ka nisy mpitano filaminana be deabe azo ampiasaina ihany azo atao an'ireny ihany fa aiza no nisy an'izany nitoerana nanovana fivoriana feno mpitano filaminana nefa somary miala kely ambanivohitra alin'io fotoana io anefa ny aliny alakamisy ifoazoma dia nisy alatromby tao amin'ny fokotany anankiray tsy lavitra dia niantsona mpitandro filaminana ny mpitandro filaminana izao no valiteny mpitandro filaminana hoe sady tsy ampy élément no tsy ampy fitaovana fa rehefa hanantona anay izy sady ampy élément no ampy fitaovana izy ary ny tena natao ho arovan'reto mpitandro filaminana reto nanamafy moa ny filoha-lefitry ny RMDM nasionaly avy eo amin'ny faritany Toliara ity fa mbola isy nitafa ho an'ny mpanao gazety izay ho ataon'izy ireo rehefa tapaka ao anatin'ny fivoriam-beany be sy ny maro mba anaovana tatitra mahakasika ny dian'izy ireo tany antoerana itsy ankilany dia nambarany ihany koa fa tsy hitsahatra ny fitetezana sy ny fanaovana tatitra momba ny fehi-kevitra izay nivoaka nandritra ny kongresy nasionaly izay natao teto Antananarivo ny 7 sy ny 14 ny volana Jolay lasa teo
Manoloana kosa ny toedrara mahakasika ny fitakiana sy ny fitokonana sesilany eto amin'ny firenena dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izay androany ny profesora Jean-Louis Rakotoambo iriny rajoelina potehana tanteraka ny firenena ankehitriny hoy ny nambarany Manomenzana Arsy tahiry aina. Fitokonana etsy fitakiana roa izay no mameno any Madagasikara nanomboka ny taona 2024 iny. Tsy nisehatra tsy miankina ihany no nahitana fitokonana amina tampikarama sy karama io fa mpiantsa-panjakana sy orinasa-panjakana. Olany tsy fahaiza mitantana no misy eto hoy ny profesora Jean-Louis Rakotoambo na dia teo aza ny krizy nateraky ny Covid-19. Petsaka ny firenena toa ny Madagasikara izay niatrika ny Covid-19 iny saingy tsy nahinona fitakiana sy fitroarana amina karama sy tsy fisiam-bola tahaka ny eto amintsika izao. Tsy voafeny rajoelina ny fitantanana ny firenena hoy ity profesora ity no sady mpanao politika. Dia lasa radedaka izy. Nety manana kely satria nahoana voalohany indrindra momba fidiram-bola ny fanjakana. Tsisy afa-tsy ny doanina nefa be dia be ireo orinasa karana izay nanoana azy tsy mandoa doanina na mandoa pahany kely fotsiny. Ny TVA manarak'izay ny hetra izay alaina amin'ny orinasa isan-karazany. Ny orinasa nefa atao anatin'ny fotoana 2 taona teo izay dia sahirana daholy. Tsy afaky ny andoa hetra araka ny tokony ho izy. Io taon-tsady 20 isan-jatony io ny ankamaroany tsy mandoa hetra. Kely fotsiny hetra azo alaina aminy satria ny zavatra vokarina izy tsy ampivelomany. Dia izay dia ankoatran'izay aide budgétaire angatahana ny velany na indramina ny velany na vola sendra ampiasaina eto reny no ampiasaina eto Madagasikara ao aminatiny loi de finance. Ka zany rehetrarehetra zany milaza fa kely lety manana eto. Be nefa ny tiana tao. Ary le tiana tao indray tsy any amin'ny tena hoe mampangirifiriny vahoaka, any amin'ilay sosialim-bahoaka, fa any amin'ny zavatra rendrarendra no ampiasana azy. Sady kely lety manana ny faharoa manarak'izay any amin'ny tsizy no idedahana sy anaovana resabe dia mivokany any amin'ny tena filan'ny olona tsy misy dia io fa manomboka io. Lazainy ety amin'ny université fa hoe be dia be ny vola very sy ny sala amin'izay noho ny tsy fanaovana informatisation sensisy. Maninona tsy gadraina zay nangalatra maninona aseho vahoaka tsy nangalatra fa atao prétexte fotsiny zany. Ny heure complémentaire mpampianatra ety efa misy any amin'ny 3 taona tsy volo. Tsy nety ihany fa eran'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny za matahotra fa raha mitoy izao atsoatsy en récession économique tsika. Tsy aloka raha mampiasa tsony io fitondrana io satria le vola miditra amin'le fanjakana mihitsy ny kely mianampy an'izay fanamboniny tsy fahaizana mitantana any amin'ny zavatra tsy maika, any amin'ny zavatra tsy tokony amokatra nanaovana investissement bête fa any amin'ny zavatra tokony amokatra angana tsisy. Tsara ho marina fa efa nitantana any Madagasikara tao anatin'ny teteza mitana nandritry ny 5 taona iany rajoelina. Io fepitona io izay mitovy amina mandat ara-dalàna ana filoham-pirenena voafidim-bahoaka eto amintsika. Izy sy ny ekipany isananakena mafy ny fitondrana teo alohany fa sady manao monopole no tsy mahay mitantana firenena kanefa hoy ity mpanao politika ity dia izy no tena namotika ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary porofo izao fahantrana vokatry ny tsy fahafantarany ny tena lara-pamehan'ny vahoaka izao. Tamin'izao fitondrana izao no ny iba 400 ny arkarena fahoben'ny Madagasikara izay tsy mbola nisy tao anatiny 80 taona izay nazahoana ny fahaleovantena. Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fanafarana PPN avy any ivelany ihany koa moa ity filohan'ny antokoteza ity ho an'ny androany. Nambarany ary fa ny sary efa niseho tamin'ny teteza mita ihany no miverina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tato Vaovao Manomenzana Arsy tahiry anatrany. Ny tsikatra tao anatin'ny 10 taona izay dia tena nazovana ny afera sy ny komazimaizina amin'ny fanafarana vary avy any Pakistan sy any Inde noho ny tsy fampiny fambolem-bary malagasy. Teo ihany koa ny tsy fanomezana tosika manokana ny tantsaha eto amintsika. Tsy andoavana etra izany miditra ny ladoany malagasy satria mandoa vola $10 isaky ny conteneur ireo mpandrarà mandritra izany ialana amin'ny fisavana sy ny sakana. Ampitomboina avroeny amin'izany ny misoratra amin'ny facture mba ahafahana maka tombony be loatra amin'ny famarotana azy eto amintsika raha ny loharano vaovao.
misy tsykombakomba amin'izany ireo banky malagasy miara-miasa amin'ireo mpandrarà any ivelan'ireo satria mahazo 700 amin'ny vidiny vary mandritra ny famerenana izany ho vola vahiny any amin'izy ireo. Amin'io no kanal anankiray ahafahan'ny sasany mamotsy vola eto Madagasikara. Mampatsiahy fotsiny a fa raha ny mpanamapa-persa jerena dia misy any amin'ny folo any ireo mpandrarà miasa eto Madagasikara, ny sasany gasy, ny sasany karana, ny sasany frantsay mpamotsy vola eto Madagasikara. Raha ny fanjakana manokana tsy mpandrarà izy, tsy tokony hiditra amin'izany izy, fa ny mpandrarà no manao an'izany. Ka raha ozy nareo fanjakana no ampiditra an'izany eto ka vola mpanjakana sala amin'izany tsy dia mino an'izany loatra, fa reo mpiray tsy kombakomba amin'y rajoelina ngamba satria izy adino. Misy any amin'ny 500 millions de dollars ny vidina bois de rosy tamin'ireny teteza mity reny, nitenen'ny Banque mondiale tamin'izay tao amin'ny CSD no mivezivezy any Dubai any, mivezivezy any Maurice any sy ny sala amin'izay, ka mety avy amin'ireny angamba miaraka amin'ireo zay ataontsika hoe affairiste no ampiditra an'izany eto. Engane mba zavatra madio izy fa zay dia manafa tsy dia vola madio fa entina ahafahana mampiditra andreo entandreo eto dia ampidirana andreny vola reny ao amin'ny circuit bancaire normal rehefa avy eo. Fa raha ny fanjakana manokana averiko eto tsy manambola an'izany izy, tsy manambola an'izany hoe 300 millions de dollars ampidirana PPN eto ary tsy mpandrarà koa ny fanjakana ka tsy tokony hiditra amin'izany. Na mafisy ny filohan'ny antokoteza atrandry fa famotsim-bola no ao ambadika io fanafarana vary sy filazana fa anafatra sambo hitondra PPN eto amintsika io. Iarahana mahita hoy ity mpampianatra pikaroka eny anivon'ny université Antananarivo ity fa fahoriana mahazo ireo mpiasa malagasy sy ny mpiasa mpanjakana amin'ny tsy fahaloavan'ny karaman'izy ireo. Manampitrotraka izany ny tsy fisian'ny ezaka natosika kely akory ataon'ny fanjakana ho an'ireo tantsaha malagasy mba amokatra. No tsy aivina fa isan'ny nanjakan'ny afera maloto sy fanondranana arenan-tsokosoko i Madagasikara nandritra ny teteza mita izay nitondran'ny rajoelina ny firenena nanomboka ny taona 2020 ary izany no miverina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Somary ivelenantsika kely ny vaovao mahakasika ny asa FANAOVAN-GAZETY izay niteraka resabe tokoa moa tato ato izay ary faneho-kevitra samihafa. Ny mahakasika ny fomba fanaovana sy fanaovana fifidianana izay andrafitra ny biroan'olo lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara no antony. Nitondra fanazavana mahakasika izay indrindra androany ny filohan'ny olo lavitry ny mpanao gazety Gérard Rakotonirina nambarany tamin'izany fa tsy misy afa-tsy ny fanemorana sy ny fampitsarana izany fifidianana izany no vahaolana voalohany mba tsy hampisy fiantraikany goavany eo amin'ny tontolon'ny asa FANAOVAN-GAZETY. Fanampanazavana. Tsy ho tombontsoany ty asa ty, tsy ho tombontsoany mpanao gazety mihitsy ny fiazakazana amin'io. Tiako marihana fa ireo kandida reo na le kandida tokana na ireo pluraliste amin'ny any amin'ny faritra dia tsy piako mazava fa tsy fahavalonay ireo, tsy fahavalontsika ireo mpanao gazety foana ireo nahoana nahoana fa nahoana ireo no ampidivina amintsika. Ary tadio tsara tia patsahivoko kely ty fa zay toerana nandalovany amin'izy tonga isaky nikorotany doly tamin'ny toeram-piasana tsy ho tany saiko ny toeram-piasana nalovana fa zay avy nandalovany io mikorotana zao izy anaty fitondram-panjakana mikorotana any ao anatiny ao dia korotany ny asa FANAOVAN-GAZETY tahaka ny hoe tsy ho etsony izy eny misy ihany koa moa ny vaty famolololo zany manaiky ataony irakianiny ety seroa dia alao izy anylao fa ifampitazana eto foana ange amafisiko tsara fa le izy tsy manome vahana ny fahafahany sy ny kandida hafa ny faninana ny tena mazava-dozan'io. Kandida hafa afaka mifaninana tsy voatery izany, tsy voatery Joel fa mety misy olona manam-panirina ny rotsaka hovidiana saingy tsy afaka manana ny isan'olona io ary tsy afaka ny anana ny antobola satria ny fiorotsana président ohatra dia hitakina roetsy ariary ny fafana mirotsaka hovidianao filoalefitra 5 alina sy ray hetsy ho mpanolotsaina ray hetsy nefa le lista 3 ny fitambarana tsy maintsy hitadiavana an'izay tsy maintsy hitadiavana an'izay vola zany efa vola fa mahatratra any amin'ny 10 tapitrisa ariary mihoatra
aizany tany mpanao gazety am'zany raha tsy misy olona matanjaka mamy vola azy ary zay io candidat mpanjakana io raha reo olona mirotsaka fidina rehetrarehetra era Madagasikara reo zay mahavarina koa hoe na le foloto candidat tokana nke tsy mahafantatra koa reo izy amin'ny prélistre aminy araky ny nambarany avariny zany de atao varotromby anaty ambiato foana zany ty raha ty anatanterahana ny sitrapo ratsin'ny ministre sy ny ekipany sy ranaovan'ny politika any angeny manahirana amin'izy hoe lafa tsisy body toerana zany io tsisy tompontsoa io tsisy tompontsoa manokana io fa sairarana ary ny be dehibe tao anatin'izay fiam-potoanany sala izay Anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho any androany ihany koa moa izay tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay fa ihany koa ny mahakasika ny demokrasia izay nitondrany vahiny famakafakana ho an'ny fandaharana tamin'ny androany fitiny Zavandremahefa sy Andrakoto malala amintsika. Ny fampidirana andinin-dalàna tsy araka ny tokony ho izy ao anatin'ny lalàna amin'ny feny serasera ao amin'ny andininy 510 bis nouveau tamin'ny lalàna 24 tsipika ohatraohatra enina izay manilika ny mpanao gazety maro tsy sitraka ny zo irotsaka hofidinina ka manome vana ny ministeran'ny serasera samirery sy feny holavitry ny mpanao gazety io no tena fototry ny olana mahatonga izo savorivory misy eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety izao hoy ny mpanao gazety Prince Iramanatsoa nandroany raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja. Inona ny zavatra nataon'ny ramatoa minisitra namoaka ny karazana bokiboky kely ny zarainy eraky ny desk iny izy taonina sisin'le izy any anaty décret d'application voici sin'le article les 55 bis nouveau oui any anatin'ny décret d'application voici sin'le article fa zany rehetrarehetra zany na in député aniny arana iny filohan'ny commission nahita fa tsy tao io fa mbola samy joro ary manamarina lainga ihany samy joro ary manamarina lainga ohatr'izany fa nitondrana amin'ny firenena mbola voasa fanaovan-gazety 1500 ozy izy nareo ny ao anaty lisitra ny volavolainareo teo mbola miampy anay maro be tsy tao anatin'izany lisitra zany 1500 le mbola le akamakama sy ny freedom sy ny karazany ny ao anatin'izany 1500 zany fa vitsy ny tena mpanao gazety ao anatin'izany de raha mbola mpanao gazety ataontsika hoe aleo atao ambonimbony ataontsika hoe 2000 mbola resaka asa fanaovan-gazety 2000 personnes ve de zany sahady ny manipulation anareo langalanga fafinareo ny filalaovanareo an'io raha-pirenena io mbola vo 2000 personnes de efa taratra sahady ny animbanareo an'le filoham-pirenena nametraka anareo teo amin'ny toerana io sy nanakina taminareo hoe mba mila zavatra mandeha marina mandeha tsara fa ny masiko ny simba matony filohana metraka amin'ny ministra teo mitady zavatra tsara izy alevoara nefa tsara kokoa noho ny teo aloha ary hirahira ny filoham-pirenena mihitsy no hoe zavatra mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona no aseho fa inona ny zavatra misy ny zava-nisy teo aloha rehetrarehetra no naverina ministra Lalatina ary vao maika nagraveny. Izany dia porofo mivaingana iray azo ilazana fa voahososo indray ny demokrasia eto Madagasikara. Ankoatra io mantsy mbola tsy nisy hatramin'izao ny fampiaran-dalàna mikasika ny sata amin'ny feny mpanohitra tamin'ny taona 2024 izay ninia ny fanjakana novaina indray sy taty aoriana. Ilay lalàna 2024 aotra 320 izay napetraka hisahana ny sata amin'ny fe ny toko-panohitra eto Madagasikara voarafitra tsara ary niainga sy mifototra avy amin'ilay andininy 420 ao amin'ny lalam-panorenana izay iainantsika amin'izao fotoana izao fa inona zavatra mitranga efa tamin'ny taona 2024 zany lalàna zany nipetraka fa nimpitondra ny fandimby taoriana zay fotoana izay de aloha de tsorona mihitsy fa natahotra nampiasan'io lalàna io nampiatran'io lalàna io matoa io tsy nampiarina dia tahotra ny ampiasana azy ary mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia tsy afabela amin'izany fa matahotra ny fampiasana an'io lalàna sata amin'ny-panohitra io ary adikako mivantana hoe tahotra ny fisian'ny tena demokrasia eto Madagasikara mibetsaka satria raha ohatra ny dinga ny fanaovan-dalàna amin'ny akapobe ny resahana tokony hoe tafapetraka ary nakatoavin'ny anteny miera rehetra ny rotonta zany io lalàna io tamin'izany fotoana izany dia nididy fampiarana sisany nandrasana fa na ny fitondram-panjakana teo aloha na ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao taoriana 2024 tsy misy sah alao apetrako mihitsy zay tsy misy sah tsy nanana fahasahina hiatrika an'izany tena endriky ny demokrasia zany
ka tsy nametraka an'ilay didym-panjakana fampiarana ary rehefa tsy mipetraka iny dia tsisy azo atao na mpiarana io lalàna io. Izany voaresaka tao anatin'ny fandaharana androany ihany koa moa ny mikasika ny fifidianana izay ho atao amin'ny taona 2024 fa ihany koa ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny izay tsy misy mandeha amin'ny loany ankehitriny. Tapitra ny fampalalam-baovao izao alina izao ankasitrahako no nanaraka izany hatramin'ny farany hoarahona rehefa avy eo ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny fandaharana dinika iarahana amin'ny Joël Ralay vao hitaraka ny fahitantsika tao anatin'ny ampaham-baovao teo dia ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara Gérard Rakotonirina no vahiny ao anatin'ny fandaharana dinika rehefa avy eo aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohanteny hoe Bolshoi ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitsindray tompoko.